Fa ao anatin'ny sehatra iraisampirenena indray kosa tonga eto Madagasikara ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eo anivon'ny vondrona afrikana ny vaomieran'ny ranomasimbe ary ny avy ao amin'ny vondrona SADC hanatrika ny fivoriamben'ireo firenena sy ny vondrona iraisampirenena miara-miasa amin'ny Madagasikara na ny groupe international de contact pour Madagasikara izay tanterahana rampitso moa no antondian'izy ireo. Androany atoandro no tonga eto Madagasikara ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny avy amin'ireo firenena sy vondrona iraisampirenena Madagasikara na ny groupe international de contact sur Madagascar izay anatanteraka fivoriambe fahasivy ao amin'ny hôtely eny amin'ny CCI Vato Rampitso. Nous sommes là justement pour avoir des entretiens et si nous pouvons donner une impulsion aussi à ce processus, eh ben, comme nous l'avons fait par le passé, l'Union africaine est aux côtés de Madagascar et du peuple malgache. Hoan'ny vondrona afrikana izay mpikarakara ny fivoriana dia iompany indrindra amin'ny fanohanana ny vahoaka malagasy amin'ny fanarenana ny Madagasikara no antom-pisian'ny fivoriana hoy Andriamatoa Ismail Chergui, komisera ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny vondrona afrikana. Izy no nambara ny dinidinika atao amin'ireo tompon'andraikitra malagasy ahafahana mahafantatra bebe koa ny fivoaran'ny toedrara eto Madagasikara. Ny vondrona iraisampirenena dia hanamora ny fiverenan'ny fiara-miasa Madagasikara amin'ireo fikambanana rehetra sy ny firenena miara-miasa aminy. C'est à Madagascar de formuler ses besoins. Donc nous ne faisons rien à la place de Madagascar. Tout l'exercice, tout le soutien apporté par la communauté internationale à Madagascar a été d'aider à Madagascar à retrouver le chemin de la démocratie, de retrouver sa place dans le Conseil des Nations, de manière à pouvoir développer sa stratégie de croissance au profit des Malgaches. Hoan'ny vaomieran'ny ranomasimbe indiana kosa dia ny samy malagasy ihany no afaka mamaha ny olana misy eto Madagasikara. Fianakaviam-be iraisampirenena dia manampy ny malagasy hiroso amin'ny fanatanterahana ny demokrasia amin'ny alalana amin'ny fanoetrahana an'ireo olom-boafidy amin'ny androm-panjakana itokisan'ny rehetra. Izay no ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara izay ho amorainy ny fianakaviam-be iraisampirenena hoy izy. Il faut faire un bilan de tous les processus parce que comme vous le savez, une des conditions c'est de reprendre la reprise de la coopération internationale avec Madagascar. Donc il faut faire le bilan de tous les processus et vérifier si toutes les conditions sont déjà remplies pour la reprise totale de la coopération entre la communauté internationale de Madagascar. Ny mpanelanela amin'ny vondrona SADC ihany koa dia handray anjara amin'ity fivoriana lehibe atao eto Antananarivo Rampitso ity. Ny tanjona hoy ny ambarany dia mba ahafahana mamaritra ny fiverenan'i Madagasikara amin'ny rafitra manaraka ny lalam-pandrenana. Izay no andidin'ny fiverenan'ny fiara-miasa amin'ny vondrona iraisampirenena amin'ny Madagasikara hoy hatrany ny ambarany.